vavaka isika lidera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao zahay. Ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masinao amin'ny fitaomana mahagaga izay ataonao aminay, na dia efa mandositra anao azy zahay no ny heloka mampahotana anay, dia ianao kosa manao antsoavo anay amin'izany tonokiram-panahy izany, mba handray ny lova izay atolotra ao anay, dia ny fiainana mandrakizay voavoatra ho an'izay mino an'i Jesosy Kristy sy ny fanavotana vita. Dia reto izahay tafangona eto an-tranonao amin'ity fotoana ity, maniry indrindra andray izany fahasoavana izany, dia mangataka aminao ary zahay, ianao handrava ireo hevitra rehetra velarin'ilay ratsy eo anoloanay, mba tsy hahaizanay mandre tsara ny hafatrao sy mahita ny voninahitrao sy ny fanomezana tolotrao anay, dia ny teninao sy ny sakramentanao masina. Avia Jesosy Tompo, mitenena aminay fameno anao zahay. Amen. Dia falomerahabantsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, atrarantsika ity fotoana ity izay mbola ahafahantsika miaona eto koa ifampizara ny tenin'Andriamanitra. Ny anjarantsika ny tenin'Andriamanitra voalahatra ao antsika amin'izao alahady 10 manaraka ny trinité izao dia izay voasoratra ao amin'ny Matio 1:12, ny 9:40 ka hatramin'ny 4:20. Matio 1:12, ny 9:40 ka hatramin'ny 4:20. Rehefa samy mahita isika dia hiara-mitsangana maka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe, efa nitsoka sodina taminareo izahay nefa tsy nandihy ianareo, efa nanao feo fisaonana izahay nefa tsy nitehatratra ianareo, fa tonga jaona tsy nihinana na nisotro, ka hoy ny olona manana dimony izy. Tonga ny zanak'olona tsy mihinana sy misotro kosa, ka hoy ny olona ino olona fatrapitiha hanina sy mpisotro divay, sakaizan'ny mpamory hetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamarin'ny asany. Ary tamin'izany dia vao miteny mafy ny tanàna izay nanaovany ny akamaroan'ny asany lehibe Jesosy, satria tsy nibebaka ireo, ka nanao hoe, lozanao i Korazina, lozanao i Betsaida, fa raha mba-tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavelona ireo. Fa lazaiko aminareo fa moramora kokoa ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao ry Kapernaoma, asandratra tany an-danitra va ianao? Hihetry hatrany amin'ny fiaina tsy hita ianao. Fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho naharitra ambaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminao. Ray masina ho mana masinina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy tompontsika, ary ny firaisana sy ny fiangonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Texte manana lohahevitra anakiroa izay toa samy hafa ihany no atambatry ny mpandahatra ny perikopa tsika mity alahady 10 ity ho torotely iray.
raha rehefa mijery izay voasoratra eo amin'ny matitoko faha 1 io sika dia hita loha-hevitra anankiroa samy hafa araka ny izarazarany mpadinika ny baiboly azy ka nanasiany loha-hevitra na soramandry anankiroa fa ny voalohany dia miresaka indrindra ny amin'ny nanyrano Jona mpanao batisa tany amin'i Jesosy sy ny teny nataon'i Jesosy tamin'izany ary miresaka nitony resaka nataon'i Jesosy tsy le tamin'ny iraka fa tamin'ireo vahoaka nanatrika ny fanontaniana izay nataon'ny iraky Jona ho any amin'i Jesosy sy navalin'i Jesosy izany ka nitony izany no anjarantsika eo amin'ny tapany voalohany manomboka eo amin'ny 9:9 fa ny manomboka eo amin'ny 9:20 kosa dia ny nitenenan'i Jesosy mafy ireo tanàna izay nanaovany fahagagana. Na izany na tsy izany dia azo heverina fa hevitra iray no ambara ny teksta izay anjarantsika eto. Amin'ny voalohany dia rehefa tafaresaka tamin'ireo olona izay nalefa ny Jona ka nametra fanontaniana tamin'i Jesosy hoe enao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika, ka rehefa avy niresaka izany tamin'i Jesosy ireo olona ireo ka nivalian'i Jesosy ny teny rehetra ny amin'izany ka nitenenan'i Jesosy hoe sambatra izay tsy ho tafitona no miamo satria nitenen'i Jesosy hoe ambarao amin'izao izao hitanareo sy renareo zao mahiratra ny jamba malady ny marenina ny malahelo hitoriana ny filazantsara tanteraka tokoa izay ambarany mpaminany ny amin'ny Jesosy ilay Mesia izay ho avy. Kanefa moa mandray izany nandray izany tsara ve ny olona tena nahay nandray tsara ity afatra mety ny Jona ity va ny olona ka nahatongan'i Jesosy ihany koa hilaza hoe hizaha inona ny nivoanareo tany anefitra, inona ny nandanianareo ny andronareo tamin'izay niazakazahanareo tsy nahalalànareo hainandro tsy nahalalànareo hanoanana ny toeranareo tany anefitra sy nataon'ny Jona mpanao batisa, nataon'ny Jona batisa hanao inona. Ka dia tohizan'i Jesosy amin'ny fanomarana eto izany zavatra izany fa toa fahatairana amin'ny fisehoan'ny zavatra izay nitsanga vaovao tamin'izy ireo ny etsika nataon'ny Jona ny amin'ny fibebahana ka na dia nitory ny teny fibebahana aza Jona dia toa nandray izany amin'ny fombafomba fotsiny ny olona. Ary tsy izany ihany fa misy miatraika tamin'ny toerana izay niasan'i Jesosy koa izany dia tahaka ny Betsaida sy Korazina mitahaka ny Kapernaoma ilay tanàna lehibe nanaovan'i Jesosy ny asa lehibe izay nataony mbola ho resantsika izany. Fa eto dia misy teny ataon'i Jesosy hoe tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity, tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity. Tia zaza Jesosy ary dia ny amin'ny zaza no nanoharany fa tsy tahaka ny zaza rehetra fa zaza mipetraka eny an-tsena, zaza ngamba taranaky ny mipetraka eny an-tsena zany akizy renireny eny an-tsena ireto akizy reto ka eny no mandaniny andro angamba akizy tsy manana lalàna intsony mifehy ny fiarahamonina satria ny Jiosy sarotiny ihany amin'ny fitaizana akizy ka ireto dia mety akizy tsy tandalàna intsony fa dia mipetraka eny an-tsena mandany ny androny eny an-tsena mety misakafo eny an-tsena tady zavatra mangataka zavatra tahaka izay efa hitatsika eto Antananarivo. Ireo olona tsy
tsy mba hoe olon-dehibe fa mbola kizy koa tsy tandalana ireo, izany no heveran'i Jesosy ity taranaka ity. Ka dia mandeha araka ny fisainana tsy araka ny izy, ka dia hoarina amin'ny kilalaon'izy ireo satria efa tsy tandalana izy ireo, tsy dia manana lalàna mifehy azy loatra. Ka dia na dia teo amin'ny kilalao ifanaovana isan'andro aza dia tsy nandeha araka ny tokony ho izy izany. Ka rehefa mitsoka sodina, rehefa mitsoka sodina ny sasany mba hampandihy, fa satria tsy misy lalàna mifehy dia tsy nandihy ny sasany, na dia tokony ho nandihy, na dia kilalao fanao azy izany, fanao ny ankizy rehetra izany, na dia efa nanao feofisaonana aza ny sasany, fa tsy misy nanao satria tsy misy lalàna mifehy azy. Toa tsy voaray ny hafatra teo, ary io no tenenan'i Jesosy mafy azy tahaka izany no fiheveran'i Jesosy ity taranaka ity, fa tonga jaona nitoriny amin'ny fibebahana. Ary moa tsy fantany Jesosy izany, fantany izany, voavaky ny tao amin'ny lalàna izany, nambarany mpaminany ny amin'ny jaona mpanao batisa, ilay feony miantso mafy ananevitra, fa moa nahababo ny fony sy raikitra tao anatin'ny fony sy ny sainy va izany, fa moa tsy zavatra nandalondaly fotsiny teny amin'ny fiainana. Ary lazainy aza fa hoy izy hoe mintsiny jaona saripady loatra, bebe fady loatra, be nanama loatra, manano sarotra daholo ny zavatra rehetra eo aminy. Ary nitsaroana ilay fotoana nytenenan'ny jaona mafy ireo olona nanatrika azy tamin'ny nanaovan'ny batisa tao Jordana, ka nahitsiny avokoa hatramin'ny mpitondra ambony, hatramin'ny mpisorona, eny ny vahoaka rehetra samy nahitsiny jaona mba handeha amin'ny lalamahitsiny. Fa moa tena mitoetra tamin'izany va ny olona sataitaitra ihany. Ary tonga indray Jesosy nanao asa-pahagagana maro samihafa, nanasitrana ny marary, eny nitory ny amin'ny fibebahana, ka ilazany hoe mibebah ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary satria mampanambola ny mpanota mba hibebaka Jesosy, dia tsy nanavakavaka azy ireo fa nitaona ny olona rehetra, eny ny araninana tamin'ny mpanota. Fa hoy ny olona mpanao rainazy loatra ity Jesosy ity, ary io no nitsarany fariseo azy, mpanao rainazy loatra, malalaka loatra, ka lindo vatra-pitia hanina sy mpisotro divay, lehilahy manana demoli. Io no fijeren'ny olona izay tsy mety bebaka, ary io ny fampitohizany tenin'Andriamanitra zay miton'izay anjarantsika eto. Ka itenenan'i Jesosy mafy hoe losanao, losanao ry Korazina, losanao ry Betsaida. Fa manahoana moa mitenenana ny reto tanàna ireto, tanàna manana ny mahaizy azy azy, tanàna izay nanaovan'i Jesosy zay azafady, tanàna izay manana ny tantarany eo araka ny sitrapon'Andriamanitra, satria raha i Betsaida manokana no resahana dia io tanàna nahaterahan'i Petera sy Jaona ary Filipo. Tanàna manana ny mahaizy azy azy zany, tanàna nahaterahany Petera sy Jaona ary Filipo, ambaran'ny Jaona toko voalohany ny 1:7 izany. Ary amin'izany ity Betsaida ity sy Korazina dia tanàna notenen'i Jesosy ho fahazavana ho an'ny tany rehetra. Ary ohatsy Petera ilay nitenenan'i Jesosy hoe komeko anao ny fanalahidin'ny lanitra, ka izay vahanao ity dia ovanany an-danitra. Ary moa tsy hijaona fa ilay lehilahy malaza ny
filazantsara ka nanambarany amin'ny filazantsara ny fitiavana sy ny resaka ny aminy ahatongavan'ny farany araka ny ambarany apokalipsy falazainy Jesosy fahoravana ny tanànany, koravana ny tanànany. Satria nahoana? Satria tsy mahay mandray izay natao taminy. Isan'ny nanaovana asa lehibe, isan'ny nifidianan'Andriamanitra mpanompo na tsoy. Ary tahaka izany koa Kapernaum. Kapernaum, ilay tanàna izay nitoeran'ny ripetera, nitoeran'ny Jesosy koa rehefa nandositra tamin'ny fanenjehana azy ireo izy, fanenjehan'ireo jiosy azy Jesosy, dia tao Kapernaum izy nitoetra. Kanefa ity Kapernaum ity dia lazainy Jesosy fa hatao tahaka ny Sodoma sy Gomora izy. Meloka Kapernaum satria tsy nahatana ny toerana izay misy azy sy izay natao taminy. Ka tanoy Jesosy aminy hoe hietry hatrany amin'ny fiainantsika hianao. Tsy ny fahotana vita ihany no mahavery, fa ny tsy fandraisana, ny tsy fahaizana mandray ny fahasoavan'Andriamanitra izay atopaka aminy ka mitahiry sy miaina izany, dia ho tahaka ny Korazina sy Betsaida ary Kapernaum koa. Rehefa nandinika ity toe-javatra ity izay ambaran'ny texte ity aho, dia mahatsiaro ny toeran'ny fiainan'ny fiangonana Luterana Malagasy izay iorenan'ireo asa pisopoazana lehibe efatra, raha lazaina nefa dia ny telo izay manodidina, izay momba antsika indrindra akoatrany manolotrony zany. Ka toa mahatsiaro ny amin'ireo tompo lehibe telo, satria andro zany isan-keritaona izay hiazaka zany zanaky ny fiangonana ny fifoazana rehetra, ka nahaterahan'ireo mpanompon'Andriamanitra sy nanaovan'Andriamanitra asa lehibe tamin'ireo tompo telo ireo. Soatanana, akaramalaza ary farimena. Toa manaitra ny fo voalohany indrindra raha mandray izany tanàna izany fa toa ao Jesosy. Ary ny olona rehetra miazakazaka makany mandray fahasoavana. Fa raha tsy mibebaka ny olona dia ho tahaka ny tamin'ny androny Jaona ihany, ka na ny tanàna io aza na ny tanàna masina aza dia ataon'Andriamanitra tahaka ny Sodoma sy Gomora. Raha tsy mibebaka ny olona fa ho ravana izany. Biava tahaka izany koa na isika izao miazakazaka amin'ity fiangonana masina ity. Ilazany Jesosy fa aza matoky ny tenina inga hoe tempolin'i Jehova, tempolin'i Jehova ity, araka ny ambaran'i Jeremia teo. Fa raha ataonareo mahitsy tokoa ny lalànareo ka mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia hitoetra miadana isika. Fa raha tsy izany dia ho levonina tahaka ny Sodoma sy Gomora isika. Fa hoy izy, raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe tao Korazina sy Betsaida, dia mbola hoe ny tanàna Tiro sy Sidona, tanàna lehibe nahafinaritra tamin'ny fotoanana ity tanàna ity, fa amin'ny andron'i Jesosy efa rava ny tanàna. Tanànan'ny jentilisa nanana ny lazana
na ara-tafoka na ara-pifamoivoizana na nanasambo be dehibe mitety zao tontolo zao na hitana arena be dehibe fa saingy noravahana rehefa tsy nandray vasoavan'Andriamanitra hatao mihoatra noho izany korazina sy betsaida ka na dia toa tanàna mahafinaritra mendrika hiantrana aza dia moravahana. Dia atao tahaka izany koa Kapernaoma, ary tena noravahana Kapernaoma, tena noravahana Kapernaoma, tsy hita amin'ny tantara intsony. Ry havana, tanàna ireo ka tanàna, fa ianao koa tanàna miorina eo an-tampokavoana. Ianao koa nanaovan'Andriamanitra asa mahagaga teo amin'ny fiainanao. Badinio ange izay nataon'Andriamanitra taminao, matoa ianao mbola tratra velonay, na ho any ankizy, na ho any tanora, na ho any olon-dehibe, mba mametra-panontaniana hoe amin'ity anio ity maninonety moa ianao, maninonety moa ianao, ary inona no ataonao eto, inona no andrasanao eto, ary inona no efa azonao teto ka hitoeranao eto. Tsampanao ve ny atsara ny firaisanao tamin'i Jesosy? Fa raha tsy mahatsapa izany, raha tsy mivelona amin'izany ianao, dia tenerana tahaka ny lazainy eto hoe lozanao, lozanao. Fa atao tahaka ny Sidona, Tiro sy Sidona ianao, fa atao tahaka ny Sodoma ianao. Ara-tantara, Sodoma sy Gomora no ilay ranomasina maty, dia eo ranomasina maty any Palestina io, izay latsaka ambany raha tsy diso ny fitadidiko any amin'ny 200 metatra ambanin'ny ranomasina mahery eo angamba, na latsaka kely 100 metatra ambanin'ny ranomasina. Dia ny rano rehetra mivarinao amin'ity ranomasina maty ity, mandritra ny taona ny rano any amin'ny Jordana sy ny hazan-drano entin'ny rano, dia mivarinao amin'ny ranomasina maty daholo. Fa izao tsy mety tondraka mihitsy io rano io na fahavaratra na riny, ary tsy miova ny toetrany, fa dia mbola rano tsira mandevina ny rehetrarehetra tonga ho aminy. Mampatahotra ry havana raha isika kristianina no lasa rano tahaka ny ranomasina maty. Ka na inona asa taon'Andriamanitra ao, ny fahasoavan'Andriamanitra, ny rano fitahirana tobak'Andriamanitra ao, tsy miova, mbola io ihany. Mila miova, mila miova. Mandray ny fanavozana taon'i Jesosy, mba tsy ho tahaka ny ankizy eny an-tsena, mba tsy ho tahaka ny ankizy eny an-tsena, fa manana ny lalàna araka izay hitondran'Andriamanitra azy, ka olona ho avaozy ny fanahy masina isan'andro isan'andro, ka hanjakany fahamarinana sy ny fahamasinana ao amin'i Jesosy Kristy. Nitony ity texte ity moa dia tony antsoava lazain'i Jesosy hoe makanesa tiamiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mipesatretana fa izara ny miaina fitsarana. Ry havanao, androm-panamboarana ny alahadin'ny Trinité, androm-panamboarana, manamboatra anao Jesosy amin'ity alahadin'ny Trinité ity, mba ho azy tokoa ianao. Maro ny zavatra hiazakazahany olona amin'izao andro izao, imatimatesany olona amin'izao andro izao, kanefa ho mirantsika hoe mamitaka mihitsy izao tontolo izao, ny mamy dia mangidy izay tena soa tsy ao, dia ho ihany hira ko aza mbadalay mitsony reny fo, andeha mba ho hery itoizinareo hatrany anio. Manasanao ny tompo, te-hanadio anao izy, efa manao fanekena aminao izy, ary izy manolotra fahasoavana eo amin'ny sakramentany masina teo amin'ny batisa, ary raisinao amin'ny sakramentany fanasan'ny tompoko izany, itenenany hoe ity ny tenako
alatsaka ho anareo ho faminakeko. Itino raha dia ny amin'ny fanekena vaovao tena fanekena aminao izy, hanavao ny fiainanao, handraisanao ny sarotra-boninahitry ny fahamarinana izay tehirizina ho anao any an-danitra. Voninahitra le ho an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina izay aza trano taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahirana. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana sy ny fiangonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra le hatramin'izao ko mandrakizay ho aminareo ny fiadanana. Amen.